Ny teny Antaninandro boriborintany fahatelo moa dia nisy mpanao sinto mahery voasambotra ny polisy pirenena tao Mahazo Ravinala. Tratra ambodiondry teo ampanaovana sinto mahery kitapon'olona mpandalo ity lehilahy ity neomaly tokony ho tamin'ny iray ora tolakandro. Nosamborin'ny polisy pirenena miasa ao amin'ny boriborintany fahatelo teo amin'ny fiantsonana taxi be kiraro Ravinala Mahazo izy ary nentina tamin'ny komisaria Antaninandro avy hatrany. Fa ny amin'ny resaka herinaratra kosa dia angovo azo avozina fanombohana an université fa hihitatra amin'ny bureau-mpanjakana tafapetraka tao anatin'ny iray volana ireo panneau solaire ondulaire batterie matanjaka iny amin'ny université ny Antananarivo mirehitra tsara ny jiro nanomboka ny sabotsy lasa teo. Jiro miisa 500 no nosoloana, caméra de surveillance 470 no napetraka ary mbola nahazo solosaina miisa 100 ihany koa mba iasan'ny fitantanana ny université hihitatra any amin'ny université mpanjakana manerana ny nosy ny asa. Ho avy ihany koa ny fampiasana ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny lampanjakana iny avloha. Teknisianina malagasy 100 no manao ny asa ary hita fa vita tsara izany. Andriamatoa Rija Randriamalala ny Aina moa dia nandefa hafatra tao anatin'ny tambanjotra ny serasera Facebook, hafatra mila aparitaka maika dia maika hoy izy. Niangavy ireo namany moa izy mba hanaparitaka ity hafatra ity ary toy izao moa ny hafatra izay nambarany. Ny polisan-jato mitatana amizao dia ny fitondrana teo aloha ihany. Ny efa polisan-jato dia ny mpanohatra teo aloha ary polisan-jato ihany rabe indrindra ny tena mpitolona. Ny fahadisoana nataontsika mpitolona dia nandrodana fitondrana teo aloha tsika fa tsy niomantsika nandray fahefana. Dia nisy vida teo dia ny raisin'ny miaramila tena mora fotsiny. Ka dia mila miomana amin'izay tsika tena mpitolona fa tsy maintsy handray fitondrantsika na afaka 3 herinandro na afaka 3 volana na afaka 3 taona. Dia tsika tsy handray anjara amin'ny torapo nasionaly sy sary mihetsika efa voaomana io fotsiny. Dia averina indray rehefa anao be mareny ireo mpitondra ireo dia mila miomana amin'izay tsika tena mpitolona fa tsy maintsy handray fitondrantsika na afaka 3 herinandro na afaka 3 volana na afaka 3 taona. Rahasoa antsika rehetra. Hiresadresaka ny mikasika ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany moa isika Andriamatoa General Lelson René de Roland tany Tsarabariha district ny Voemara mafy ny ezaka ataon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany mba hisitrahany vahoaka ny zony amin'ny mahatompon-tany azy. Ny taloha dia nanenjika dahalo fa ankehitriny kosa dia manenjika ireo mpangalatra tany hoy Andriamatoa ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany ny General Lelson René de Roland. Hosazina ireo rehetra izay hita fa mibodo mandrava ary mangalatra tanin'olo araka ny vokatry ny fitsirihana sy ny fanadihadiana izay atao. Mafonja ny hafatra izay nomeny ho an ireo mpiasa ny fananantany sy ireo ben'ny tanàna mba tsy ho izy ireo indray ny hangalatra ny tanim-bahoaka fa tena mba hikarakara ireo vahoaka tonga manatona azy. Ny tany Sambava moa dia titra 900 mahery no nozaraina nandritra ny diany Andriamatoa ministra Lelson René de Roland. Tamin'ny sabotsy 9 Desambra moa dia tonga tao amin'ny renivohitry ny faritra Savany ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany miisa 470 ireo titra izay nomena ny tompo-tany tamin'ny io andro io. Titra izay manamarika fa azo tokoa ny tany. Nandritra ny fandraisam-pitenena no nilazany fa anisan'ny ezaka ataon'ny ministera amin'ny alalan'ny ODOC izay azahoana tany amin'ny vidiny mora satria 5 ka hatramin'ny 10 ariary ny metra carré any ambanivohitra ary 50 ariary any amin'ny renivohitra. Misy tompon'andraikitra avy any amin'ny ministera foibe sy amin'ny fahitra no hiara-misalaha amin'ny asa atao rehefa hanatanteraka azy io. Mora sady tombony betsaka ho an'ny vahoaka ny fanatanterahana azy. Fa ireo ZNY ao amin'ny boriborintany Antananarivo fahefatra kosa dia nanatanteraka asa fanadiovana foibe ny andro ny sabotsy 9 Desambra teny amin'ny fokontany Anosbe andrefana faharoa izay notarihin'ny filohan'ny Lova Randriamanantsoa. Ireto sary vitsivitsy hitantsika ireto moa dia ny sary nanamarika izany fanadiovana izany tamin'ny andro ny sabotsy 9 Desambra teny amin'ny fokontany Anosbe andrefana faharoa. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy. Zay fa tsy halavenay ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.